Endre manao ahoana ny fitiavana nasehony iray ho antsika dia ny antsoiny antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika koa noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy nahalala azy izy. Jaona voalohany toko 7 andiny voalohany. Fitaovana lehibe ampiasain'Andriamanitra ho fanatrarana n'izao tontolo izao, ho fitoriana ny filazantsara izao sy ianao. Ny olona rehetra nandray ny fahazavana dia ampiasain'Andriamanitra mba hiteny amin'ny hafa hoe miverena andao hiara-dia ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary ny tanjona dia izao, ny ahatonga ny lehilahy sy ny vehivavy ho tonga zanak'Andriamanitra. Hoy ny Jaona voalohany toko 7 andiny voalohany manao hoe endre manahoana ny fitiavana nasehon'ny ray antsika dia ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika koa noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy mahalala azy izao tontolo izao. Tombotsoa lehibe no ahenoana fa isika dia antson'Andriamanitra hoe zanany, zanak'Andriamanitra, zanaky ny mpanjaka ny mpanjaka. Manahoana ny fireharehantsika sy ny ambi-po midedehaka kely mihitsy sika reo, izay mahalala namanay ihany, namanay ny olona ambony sahala amin'izao, namanay ny minisitra, namanay ny filoham-pirenena, havanay akaiky ireny rehefa misy olona ambonimbony fatatsika, manamanan-karena fatatsika, manamanam-boninahitra dia faly ery tsika milaza amin'ny hafa hoe izay naman-dreny olona aolona akaiky anay ireny. Fa manoatra noho ireny ilay Andriamanitra miteny amintsika manao hoe zanany isika. Ary Andriamanitra io tsy menatra amin'ny teny antsika hoe zanany, zany tokoa ny isika, fa isika noho ny fitiavan-tena sy ny fahotana dia niala tamin'ilay zo mahazanak'Andriamanitra antsika ary lasa any amin'ny zanaky ny devoly. Ao ny voalazan'ny Jaona toko 7:7, ianareo dia avy amin'ny devoly rainareo ary izay sitraky ny rainareo ny ataonareo satria na ny antony nanaiky ho tarihan'ny devoly isika ka niala teo ambany zo mahazanak'Andriamanitra antsika. Io zany le ohatran'le hoe zanak'adala niala tao ohatran'ny dada sy mama dia lasa nitondra tena tahaka ny zanak'adala. Andriamanitra nefa dia tsy menatra amin'ny teny antsika hoe zanany isika. Fitiavana manahoana no nasehon'Andriamanitra anao sy nasehony ahy dia miteny tsy misalasala izy manao hoe zanak'alahiko sy zanak'avaviko ianareo. Tsy azotsika eritreretina amin'ny fisainantsika izany hahasarobidi ny fitiavan'Andriamanitra antsika izany. Amin'ny alalan'ny mahazanaka antsika dia ho tafaverina ao amintsika indray ilay zo mampandova ny fanjakan'Andriamanitra. Ary amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay nampiavana antsika tamin'ny izao tontolo izao sy Andriamanitra, amin'ny alalana dia afaka ho tafaverina ho tonga zanak'Andriamanitra indray isika. Hoy ny tenin'Andriamanitra Jaona voalohany andininy 7:20. Jaona toko voalohany andininy 7:20. Indro no zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia afaka miverina ho zanak'Andriamanitra indray isika. Io zany ilay atao hoe zanaka natsangan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary rehefa zanak'Andriamanitra isika, inona mitranga dia mpandova. Ny zanaka ihany no afaka mandova. Tsy misy zanaka tsy mandova izany fa zanak'Andriamanitra ihany ny mpandova. Any amin'ny Romana toko 9 any izy dia miteny hoe tsy mpanompo tsony ianareo fa ny mpanompo tsy mahalala ny ataon'ny tompony, fa satria zanaka ianareo dia mpandova an'Andriamanitra, mpiray lova amin'i Jesosy Kristy koa. Isaorana ny tompo ry namana malala fa na dia fahavalon'Andriamanitra aza isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia afaka ho tonga zanak'Andriamanitra dia miteny Andriamanitra, miteny manao endre manahoana ny fitiavana asehon'Andriamanitra anao dia tonono ny anaranao, teneno ny anaranao hoe manahoana ny fitiavana nasehon'Andriamanitra ahy dia apetrahao ny anaranao. Dia toy izy le an-dalanteny satria niantso anao izy manao hoe zanak'Andriamanitra ianao, zanaky ny mpanjaka ny mpanjaka, zanaky ny manam-pahefana ambony indrindra, zanaky ny lehibe amin'ny tany sy izao rehetra izao, ilay Andriamanitra pary, zanak'Andriamanitra. Tsy misy tokony anetsika antsika hiasa bebe kokoa an'ny hafa afa-tsy ny hoe mahazanak'Andriamanitra antsika, ary dia miezaka isika hitory ny filazantsara, hitaona olona ho mpiray lova amintsika, mpiray tapo
ara-panahy amintsika, ranabavy rahalahan Jesosy satria samy zanak'Andriamanitra. Ho tavela amintsika iraikitra ao am-po zany afatra sarobidy zany hivavaka isika. Misaotra tompo tsara o, fa tsy menatra hiteny anay hoe zanakao ianao, na dia mpanota aza izahay. Mitolo tena ho anao zay ary manaiky ataonao hoe zanaka mandrakizay ianao. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.